Laniera, toerana malaza amin'ny fiompiana gana eto Antananarivo, noho izy be tanimbary sy be rano. Saika miompy gana ny mponina eto amin'ity toerana ity, fa miavaka kosa ny fiompiany Eveline, noho izy nahazo fiovanana avy amin'ny Formaprod Analamanga tamin'ny taona 2024. Mahasamy hafa ny ganako sy ny ganan'olona dia ny fanaraha-maso, ara-pahasalamana, ny fahadiovan'ny tranony sy ny sakafony. Satria ny olona zao tonga dia hoe mandeha vidy provende eny an-tsena dia izay mihena an'iny. Dia mety hoe tsy mivoaka koa ny ganany fa ny anahy fantatra hoe ilaina be ilay raha dia mivoaka ny gana. Dia mahazo vokatra tsara zany ny gana matavy, sady mampiavaka anahy ihany koa zany izaho ilay sady manakotrika no manalehibe no makatody. Fa misy ny olona hoe makatody fotsiny dia na manalehibe fotsiny dia na manakotrika fotsiny, fa ny ahy zany ireo telo ireo tonga dia mifameno. Hitantsika amin'izany ary fa tena efa teknisianina amin'ity fiompiana gana ity Eveline. Voafehiny avokoa ny paikady rehetra azahoana tonom-barotra. Rehefa ampy ny eo am-pelantanana ilay ompiana dia mivarotra amin'izay, satria mila sakafo koa izy tsy hoe foy rehetra dia ompiana daholo, fa volaingana ihany koa ilay izy foy iny dia amidy. Mifameno zany ilay izy satria tsy mividy atody intsony ianao rehefa manana reny gana manatody, dia tsy mividy gana kely intsony koa ianao fa ianao ihany no mamokatra an'iny zany, dia alehibe azonao. Dia mifameno ny vola miditra 540 ka hatramin'ny 300 eo vidina gana kely iray. Dia tsy hoe aterina fa misy olona manontany mividy ety, misy olona ety zany ny olona midina manjifa. Reny akoho valo zao eto no mikotrika atodin-gana mandritra ny 20 andro, mitondra atody 12 avy ireto reny akoho ireto, mikotrika indiminsesy izy vao atsangana. Mila atao maina tsara zany ny lafika ikotrehan'ny akoho, dia tsy azo atao eny ilay gana rehefa foy fa esorina aingana mba tsy hitsangana izy. Dia ny atody moa atody voafantina tsara no apetraka ao ambany akoho, dia omena sakafo ara-dalàna koa ilay akoho, tsy atao ambanin-javatra mihitsy ny sakafony. Rehefa foy ny gana kely dia misy ny ompiana, misy kosa ny amidy. Fiompiana tsy ampiasaina akora simika no ataony Eveline. Mora andairany aretina manko izy ny gana mihinana provanty simika. Feno 3 ka hatramin'ny 4 bolana eo zany ny gana no afaka voaka amidy. Dia ny sakafony vary sisam-bary tsy lany ireny dia sasana tsara. Raha izy mbola kely dia asiana pombo dia asiana patsa, dia sehana patsa ary dia efa mety, dia asiana anana na anan-drano. Rehefa anana dia tetehana dia iny afangaro dia omena anazy. Dia rehefa lehibe indray izy dia manomboka mihinana vovo-katsaka, dia katsaka rehefa gana manatody izy dia katsaka. Dia sehana biscuit, manatavy anazy mery misotro rano be izy mihinana an'iny. Antony safidianan'ny Eveline ny fiompiana gana ny fisian'ny rano eto amin'ny tanànan'izy ireo eto Laniera. Ny rano izay antoka tena mampahomby ny fiompiana gana. Ny famoahana anazy mivoaka izy amin'ny 20 eo, dia mody izy amin'ny 10. Dia ny gana kely voafoy moa zany mila atao mafana tsara, dia ny sakafony konkoa ianao zany mila fikarakarana ny sakafony. Makany anaty rano, makany tanimbary, mamonjy rano izy dia mihaza hanina eny tanimbary, mihinana tsoboboka sy ny bibikely maro isan-karazany, fozahorana. 2 à 3 kilo eo zany ny lanjany, dia 5,1 ka hatramin'ny 2 alina ny angalan'ny mpanjifa ety atoerana. Dia ohatrinona amin'izay ny tonom-barotra zany? Ny gana iray zany malany eo amin'ny 7 eo mandra-pahalehibeny.
tamin'ny taona 2024 Evelina no nahazo fiofanana avy amin'ny Formaprod izay tetika asa-panjakana eo ambany fiahin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary mijono ary vatsy mividy vola. 3 mois teo ny fiofanana dia resaka momba fikarakarana ny sakafony sy ny fanalebiazana ny gana zany izay ny fiofanana nataonay. Tena mahavelona ny fiompiana gana satria ianao zany misy loharam-bola tsy tapaka eo aminao fa rehefa tsy mandray vidy ratody ianao dia afaka mivarotra gana fakanofy ianao dia afaka mivarotra gana kely na miaraka mihitsy ireo fidiram-bola ireo. Faly mahita ny fivoaran'ny Evelina sy ny ankohonany ny reniny. Tena hita mihitsy zany hoe namiratra ny fiainany niainga tamin'ny kely indrindra, niainga tamin'ny ankizy vita ny nampianatra ny zanany tamin'ny école privée, ny fiainany miaina ara-dalàna mitovy amin'ny olona rehetra manana fidiram-bola miasa mambolana sy ny karazany izy nahazo motor zareo afaka mividy tany kely koa izy tany ambanivohitra mba efarany rehefa hatrizay. Tao anatin'izay efa taona nanaovany an'ity fiompiana gana ity nahazoany an'izay rehetrarehetra izay. Ny tanjoko aloha zany zao dia maniry aloha zany ny zaratra kefa amin'ny hafa dia ny tanjoko ihany konkoa anitatra le fiompiana mba ho betsabetsaka zany fa tsy mijanona amin'ireo isy ireo. Ny hafatra ho an'ny tanora dia manentana antsika rehetra mba ho liana amin'ny sehatry ny fiompiana satria tena hita hoe mahavelona zany ny fiompiana rehefa hifotorana dia ny fiofanana koa zava-dehibe satria ny azahoanao traikefa ilay izy mba hatomombana tsara n'ilay seha-piariana. Tahaka ny Evelina dia tanora miisa 7,750 no efa nahazo fiofanana avy amin'ny Formaprod teto Analamanga. Nanomboka ny taona 2024 no niditra teto amin'ny faritra Analamanga ny fandaran'asa Formaprod. Zany hoe raha jerena zany dia efa eo amin'ny 7 taona eo zany no niasana teto. Raha jerentsika ilay dingam-potoana dia efa miditra zany ao anatin'ilay dingam-potoana fisitahana mirindra tsikelikely zany fandaran'asa eto Analamanga amin'izao fotoana izao. Inona avy ary no pakady izay irona ny fandaran'asa ho amin'ny faritra Analamanga manokana atao anatin'izao dingam-potoana izao. Voalohany indrindra aloha zany dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao nireo ataontsika hoe permanatoka sy mpiatsehatra rehetra eo amin'ny fampiofanana ara-pamokarana eny ambanivohitra. Ao anatin'izay ihany koa moa zany ny fampanataterahana miaraka amin'izy ireo zany ny asa mba hifizarany sady zany ho tonga tena fitaovana mahomby tokoa amin'ny fandraisana n'ireo asa rehetra ao aorian'ny fataperan'ny fandaran'asa Formaprod ho tonga fitaovana izy ireo zany hanatateraka ny pakady-pirenena fampiofanana ara-pamokarana ambanivohitra sy ny drafitrasa eny amin'ny voafaritra moa zany mikasika an'izay fampiofanana ara-pamokarana eny ambanivohitra zay. Inona avy ireo anjara andraikitra moa zany izay tokony ho tanterahany zareo ary efa saina tanterahany amin'izao fotoana izao ireo dia manomboka hatrany amin'ny ataontsika hoe fandraisana tanana an'ireo tanora sy ny filany mandalo amin'ny fanohanana ny fampiofanana ary tonga hatrany amin'ny fiarahan-dia amin'izy ireo tanora ireo zany amin'ny fidirana eo anatin'izay sehatry ny asa famokarana izay. Tsara fantatritsika ihany hoe izavy ny ireo mpiatsehatra ireo amin'ny ankapobeny dia misy ireo ivy-toeram-pampiofanana moa zany isan-karazany. Ao ihany koa ny mpiano tanora, eo ihany koa ireo teknisian'ny ministeran'ny tanora izay miara-miasa akaiky amin'ny fandaran'asa moa zany amin'ny fandraisana ny asa moa zany eny anivon'ireo faritra misy an'ireny ataontsika hoe tramoben'ny tanora ireny. Ireo ihany koa ireo teknisian'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono izay efa miara-miasa mandrakarivo amin'ny
fandaranasa moa zany amin'ny fanatotosana reo asa rehetra ataon'ny fandaranasa am'izao fotoana zao. Misy ihany koa moa vondrom-pamokatra matianina zay efa miara-miasa ihany koa ary anisany ataontsika hoe handray ny fanilo zany hitondra ny reo asa reo zany ao aoriana kely ao eo ihany koa ny faritra sy ny commune zay efa nametrahana moa zany le fomba fiasa hoe CMR na le cercle de promotion des métiers ruraux hitondrany zay ataontsika hoe fanadiadina ny filan'ny tanora zay mandra-pahatonga any amin'ny fampananana asa nyreo tanora eny anivony commune tsirairay ny ambanivohatra reny. Zay ny ataontsika hoe fironana asa voalohany. Ny fironana asa faharoa de ny fanoanana ny fiarahan-dy moa zany na le accompagnement an'ireo tanora rehetra zay efa voaofana mba alavoraro ny fidiran'izy ireo zany ao anatin'ilay sehatry ny asa famokarana. Indrindra moa zany fa ny famokarana mitodika any amin'ny tsena sy ny fanodinana ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana. Izy io moa zany tsy vita amin'ny fandaranasa rery araky ny voalaza teo fa mampivelatra mandrakariva ihany koa moa zay ny fiaraha-monatoka sy ny fiara-miasa amindreo tetikasa ireo fikambanana ireo fandaranasa rehetra zay miompana amin'ny fanoanana ny mpamokatra moa zany sy mampifandray azy ireo moa zany am'ireo ataontsika hoe mpandray vokatra sy ny tsena amin'ny akapobeany zany. Zay ny fironana faharoa. Fa ny fironana fahatelo dia ny fanoanana ny fametrahana ny tambajotran'ny tanora mpandraharaha. Ina moa ny antony betsaka ny antony tena ilana an'izay ataontsika hoe tambajotran'ny tanora zay na eo amin'ny sehatry ny famokarana fotsiny io na eo amin'ny resaka tsena io fifanakalozana zany ao anatin'izay sehatry ny asa fandraharana zay anatin'ny famokarana dia tena nilaina mihitsy ny fisian'izay tambajotran'ny tanora zay ary anisan'ny manosika mampandeha mba aleo tena sy aparitra n'izay tambajotran'ny tanora zay ny fandaranasa zany eto amin'ny faritra Analamanga amin'izao fotoana izao. Tanora mpandraharana azo fiofanana momba ny akomana atody lava avy amin'ny Formaprod ihany koa irapa monina eto mahitsy izay ivo ny famokarana atody eto Analamanga. 900 zao ny akohany, 700 ny taham-panatodizana. Fa finaretany mihitsy ny mikarakara ireto biby fiompy ireto. Fikarakarana nataon'ireo takoreto voalohany indrindra aloha vao manomboka amin'ny maraina dia fa manangona tavy fisotroany rano ho sasana alohan'ny hamanana azy. Zay zany eo amin'ny avalo no mamana dia amin'ny roa ny faharoa indroa isan'andro zany anay no fihinanan'ny akoho. Dia vita ny famanana amin'ny valo dia paika indraina ny amin'ny 9 ihany manoka manangona vokatra manangona atody zany. Efa misy tsy maintsy hoe misy olona foana zany eto tanàna mikarakara maka atody ohatra zany rehefa pahavy ny maraina eo amin'ny 1:10 eo zay vao ohatra hoe lasa makany an-tsaha ohatra hoe mikarakara voliavitra indray. Ohatr'izay ny fandaminana nataonay amin'ny fikarakarana ny akoho. Tonga ohatra rehefa ohatra hoe masaka ny zesika amin'le misy taimbakina ohatra n'izao dia asorina izy mety hoe afaka tapabolaka arak'izay amin'ny masahana io zany no asorina satria izay miantoka amin'ny fahasalamany kanikio izay. Tsy azo vaina misy elanelany be zany ny famanana akoho fa eo fanakaikaiky zany ny ohatra hoe amin'ny valo latsaka folo na amin'ny valo mahery folo manodidididina eo zany ny famanana akoho. Fa raha vao ataonao mihoatra ohatra hoe amin'ny 9 anao zany mamana na ohatra hoe amin'ny 7 dia lasa mikorotana mitaovan'le akoho satria efa tsy zatra izy. Raha amin'ny 9 zao anao mamana lasa ohatra hoe tsy dia mikotaba izy hinana an'le hanina fa njary ohatra hoe tampoka be aminy. Dia raha ohatra hoe amin'ny 7 indray anao mamana efa taraikina le taovany ary efa tokony efa mitady hanina dia misy fiatraikany any amin'ny fanatodizana iny zany tsy miatraika vetivety eo mety hoe afaka herinandro tafabola io vao miatraika. Mila atao fixe le ora fangalana atody satria raha vao betsaka ny ao anatin'le pondoir dia vaky miady le atody amin'le mitsofoka izy le mikofokofoka ohatr'izao dia vaky le atody dia tsy maintsy ataonao zany izay hanasorana an'iny. Mahavelona ny fiompiana akoho rehefa hifodorana hoy irapa. Ty ampiariana akoho manatody lava ty
raha hoan'ny olona manam-piniavana anazy ty azy aloha tena mahavelona izy ary tena vetivety kely fa io zany le départ voalohany ihany no tena somary sarotsarotra satria nanaovaka an'izany hoe mahavelona ety aminay zany miasa ety ambanivohitra 5:00 ny karaha isan'andro dia raha ataoko hoe miasa eo amin'ny 9 andro eo zany ianao 3 alina ny karamanao ao anatin'ny 9 andro nefa anao raha mahavita ataoko fotsiny hoe akoho 100 amin'ny fikarakarana an'izay mahazo eo amin'ny farafahakeliny ianao mahazo eo amin'ny 9 alina eo ny karamanao isan-kerinandro dia mahavelona zany le fompiana akoho ny zezika zany aminao miompy sy le mamboly dia efa tombona anao fa kotany tsy mividy zezika intsony ianao raha ohatra hoe mamboly ny anay zao ao anatin'ireo akoho 900 ireo isan-kerinandro mahazo tombony eo amin'ny 2 alina sy 1 hetsy isan-kerinandro zao hatramin'ny 5 alina sy 1 hetsy ialan'ny dépense rehetrarehetra satria ohatranay zany mpitona provandy tsy dia misy olana loatra amin'izao satria zay manao voly avitra dia ohatrany hoe juste ohatra mitondra voly avitra zay maraina makany mahitsy dia miverina mitondra provandy dia ohatrany hoe tsy dia misy frais be loatra zany fa ohatrany hoe resaka hoe sakafo maraina ny mahitsy no atao dia miverina mitondra provandy dia efa afaka zany le dépense matetika ao anatin'ny herinandro zay tsy maintsy mitondra voly avitra foana makany mahitsy mampiaiky ny ety amin'ny manodidina ny fahombiazany fiompiany rapa zay zany mitombony amin'ny olona hafa hoe misy zany fotoana tokony raha tsy nianatra izy zao ohatra misy fotoana tsy hitany hoe atao an'izao ty fa anao mateknisianina anao tsy hitanao taty amin'ny ferme aty aminao le izy dia hitanao le izy tany amin'ny fifoanana tany amin'izay nalehanao dia tonga dia mampiatra fotsiny ianao zay zany dia efa tombony anao amin'ny olona lanjana provandy zao anay manokana ny akabeazan'ny olona aty tsy dia mandanja provandy fa tonga dia ohatrany hoe afatra apepre amin'izao fotsiny hoe atretikatreto dia iny zany hitany iny amin'ny resaka nina grama tsy hinano an'ny akoho ka raha ataoko hoe amin'ny akoho 100 tsy ampy programme ohatra hoe 200 gramma dia efa akoho anankiroa zany zany tsy mihinana amin'io dia lasa le akoho le vala amin'ny 90 zany tsy maintsy mizara n'le akoho anankiroa dia efa hitany zany no fahabanganany iny dia zay zany to dia manana mizana elektronika mihitsy to dia lanjaina mihitsy hoe ty ny sahazan'ny akoho 100 dia ty ny sahazan'ny akoho ohatra zao dia zay zany zao dia efa tombony ho anahy etya zay no mahatonga ny pourcentage na akoho anay tena manatody be zay no mahagaga ny olona hoe fa ahoana ny anareo manatody be satria ny anay hoe zay mampiasa amin'izana dia tsy miova mihitsy ny anay lanjana provandy niainga tamin'ny akoho 10 izy noho izao tonga amin'ny akoho 900 izao ka ny vola azo avy amin'ny voly avitra no nahodiny dia tsy maintsy niainga tamin'ny resaka voly avitra io no nangonina dia ohatrany hoe mba nananambola kely teo eo amin'ny 3 hetsy teo eo na 2 hetsy nangonina zany resaka voly avitra vidina voly avitra tamin'izany ohatra hoe mahazo 1 alina ianao dia iny ny aprime iny zany nentina hoe anaovana anangonina zany atao boatiny rakitra ny akoho ny angianay zao tamin'izay 2 taona lasa zay folo ny angianay satria zany zay tratra ny vola ihany no tsy maintsy atao fa io tsy azonao atao ndatonga dia apiditra 100 tsy vita miankina an'izay vola am-pelatanana sy hoe vola hoe hita sordona tsy maintsy hoe mahita vola ohatran'izao amin'ity dia folo ny angiana dia moa le voly avitra mba mitohitoy sady tsy natao anatin'ny tsara tsena dia mba niakatra any dia mba nieritreritra nandinika tao an-trano niaraka mivady aman-janaka dia aleo mba ampiana le akoho dia fianona 10 le akoho dia mba nandeha ihany aloha teo anatin'ny 2 volana dia nandinika any ohatra masahana akoho 100 ihany ny volantsika raha mba mitoy le voly avitra satria mbola tsaratsara vidy dia tsy maintsy lasa zany tonga le dia fianona 100 dia teo zany no natonganay le akoho 100 fa enjakenjana ny fikarakarana an'izay tamin'ny akoho 100 tamin'izay tonga zany tsy akifidy karama mihitsy rehefa ohatra hoe ty ambanivohitra hatramina taonjesika ary hatramina miasa ary zany no asa nataonay zay vao nahavita an'izao akoho zao tao anatin'ny firoborobona mihitsy ny sehampiarian'ny rapa no tonga ny fihibohana noho ny coronavirus tamin'ireny na ny famoahana ny vokatra ara tomobile nandray tsy tonga aty
tsisy lalana satria tsy mahazo lalana mandeha ny tomobile dia somary enjakezana natao mihitsy zany dia nanofa tomobile mihitsy zany nanaterana atodi-tany na resaka frais fois 3 mihitsy ny frais zay vao tonga tany ny atody. Misy fotoana tamin'ireny misy retard mihitsy ny fahatongavan'ny atody na hoe tokony lakamisy ny andeha sabotsy vao tonga ny zay amin'ny sabotsy zay vao tonga ny atody any amin'ny tokony hivarotana anazy dia ohatra hoe ao anatin'izay 3 andro zay tsy maintsy midemery davoly ianao hakana provandy satria tamin'ireny confirma ireny ny mpamoaka provandy miahiahy koa izy sao dia tsy mahalo vola ary ny reto piompy reto dia tsy mety manao trosa izy dia tsy maintsy izy eo am-pelantanana zany tsy maintsy hoe amidy entina hividanana sakafo an'ilay akoho. Ohatr'izay ny sedrana asy tamin'ireny confirma ireny. Tamin'ireny confirma ilay tena vao nanomboka ireny aloha tsy naleo sara mihitsy amin'ny vidiny fa teo amin'ny isan-kerinandro teo zay nanentsina teo amin'ny 5 alina isan-kerinandro zany satria ny tsena tena nidina be tafidina tany amin'ny 700 ny atody anankiray. Fiovanana avy amin'ny Formaprod Analamanga teny Bevalala tamin'ny taona 724 no nahaizan'ny rapa ny teknika rehetra fiompiana akoho manatody lava. Dia nisy ny Formaprod dia niantso ny tanora dia miverina nianatra indray zany zay dia natsoa zay dia nalefa ny tany Bevalala nandritra ny tapabolana teo eo tamin'ny taona 724 volana oktobra tamin'izay. Ny fianarana nataonay tany resaka momba ny fiompiana akoho amam-borona, resaka ohatra hoe akoho na vorona gana sy ny kianana hatramin'ny foie gras reny zany nataonay daholo ny fiompiana akoho gasy. Fa ny anahy zany ny filerany safidiako resaka akoho manatody lava dia ny anaranay tao daholo ny resaka ny herin'ny sakafo rehetrarehetra, ny herin'ny katsaka, ny herin'ny torto, ny apombo, ny anarana tao daholo zany satria io sakafony akoho zany tsy azo atao fotsiny hoe andahanao provandy 10 kilao dia andaha asiko katsaka 20 kilao ty na ny asiko katsaka na 50 kilao ty fa mandeha misy pourcentage anjihany io zany hoe raha katsaka 50 kilao no ataonao amin'ity dia inona zany no fangaro tokony hifampitaha amin'izay. Ohatra hoe torto ohatra tokony hoe 10 kilao na sira fefa ny ohatr'izany fa tsy azo atao foana zany fa misy calcul mandeha amin'ny ambaratongany mihitsy zay vao mitambatra ho provandy io zay vao azo menany akoho. Fa na io akoho io na matavy na mahia na tsy mitombo mihitsy dia tsy maintsy zay no calcul zay zany nampianaranay teny Bevalala. Ny tombotsoa azo tamin'izay fiofanan'izay eo no fananana traikefa ao anatin'ny fiompiana ohatr'izao. Mokoly io zany raha hoe misafidy filerana dia efa zavatra tianao zany zay zany dia efa tombonao anao zay fikarakarana an'io sady tsy dia eo mandreraka fa sady ohatrany hoe fafinaretana io no fialam-boly io no fitediavana io dia na hoe mikarakaran'ilay akoho raha mahafinaritra zay zany no tena anisan'ny zavatra anankiray anao manokana. Zao hoe tokony hoe hanana akoho maro anao zay zany zao no tena fiezahana ao anatin'izay raha akaraka ny fanananao akoho maro mieritreritra mba hanangana usine akany keo ao aoriana ohatr'izay hanangana tsy maintsy amin'izay zany mba mora le dépense le vidina provandy satria rehefa vao hanananao ny akoho ny usine dia efa mandeha ho azy vao mahay mitombo ary le tombom-barotra amin'ilay fiompiana akoho vao hanananao ny fitaovana rehetrarehetra. Ny afatra ho an'ny tanora io tsy hoe mahitana hoe andaha manao akoho sy dia andaha mba hanao fa io zany mila finiavana io rehefa ohatra hoe zay filera tianao dia iny taterana na ataoko hoe manao poulet de chair ianao dia iny taterana fa tsy hoe ianona manao pondesy nefa le izy ianona fotsiny manao pondesy dia andaha andeha mba hanao pondesy tsy mety zay fa rehefa hoe irinao le izy mahafinaritra anao le izy ka hoe mahavelona anao le izy dia iny zay mahavelona anao sy tena mampazoto anao zany zay no tokony atao fa tsy hoe ianona manao pondesy dia andaha andeha koa mba anao tsy mety zay. Hitantsika tamin'ny fijoroana vavolombelony Evelina sy Rapateo fa tena mahavelona ny fiompiana, mitaky fitiavana, finiavana ary fanarahana teknika kosa nefa ny fahombiazana.